miarahabatsika am'izao maraina izao miarahabatsika rehetrarehetra mba samy avitrika hazoto na dia efa fantako fa betsaka amintsika no sindrin-daona am'izao ary androany betsaka amintsika koa no hotratra ny déception koa ninina mitranga marina fa hoe tsy misy mahafantatra ny zavatra ho avy isika rehetrarehetra nefa na izany na tsy zany io tsisy zavatra tongatonga ho azy ino moa zany ho resantsika amin'ny tapany faharoa mahakasika ny raharam-pirenena fa voalohany moa eto dia misaotra an'ireo rahalahy avy any Tamatavy izay nanome an'izao letchi zao izay tsisy aty amin'ny faritra misy anay أشكرك يا شيخ الفاضل الشيخ جنيد حفظه الله على هذه الهدية القيمة التي أعطيتنا زي مزانيا نو أمبديرا كواز تي مزان زهاي مهينا مانغا فون تي أمفارتش أندريف أمفارتش أنتشيم وفارجا ميتم ناي زي ستيا تشمانغوران دافن تيا فماينا mio amin'ny 3 mois 4 mois eo angamba no misorana zavatra zay handalo androany moa zany dia efa ho fantatsika fa androany no mivoaka ny voka-pifidianana ofisialy avy amin'ny ACC zany haitsika ny atao hoe ACC na haute cour constitutionnelle amin'ny teny gasy fitsarana avy momba ny lalam-panorenana nahitana ny tsy fahita raha ny mahakasika ny fifidianana indray mandeha ty hatramin'izao zay fotoana zay fampiresantsika samy mienoeno mirorosaina ny ankabeazan'ny malagasy tsy ohatran'izao hatrizay ho an'izay efa niatrika fifidianana no mahita hoe karakory zany ambiance électorale zany hitatsika fa tena mangina tanteraka ny tanàna ny firenena zany hoe tsapanao zany fa tena natao amboletra natao antery iny fifidianana zay natrentsika igny zao ny vokan'izao mangina izy am'izao raha ohatra ka proclamé zany handresy zany ny candidat numéro 3 izay tsy tiako nany manonona ny anarany dia inona ny zavatra mety hitranga aorinan'izay be dia be le zavatra fa tsy ho teneniko eto ny antony mahatonga an'izao savorovoro izao ary misy fahadisoany fitsarana avy momba ny lalam-panorenana voalohany eo koa ny androm-panjakana zay tokony sahana ny filaminana zay tafiditra tanteraka amin'ny resaka politika amin'izao fotoana zay fampiresantsika isany niteraka an'izao savorovoro izao nefa tsisy mahafantatra no avitsika fa kosa zao climat zay iainantsika izao tsy afahantsika mihitsy hilaza fa hoe hisy fahatonina zany eto Madagasikara aorinany zao fanambarana na proclamation zay ho ataony ACC androany izao dia inona nefa ny tanjona amin'izany zany ve no matimatesany tsirairay zany ve ny tena objectiftsika hoe iaina ao anatin'ny savorovoro iaina ao anatin'ny tahotra satria amin'izao be dia be ny olona efa mahazo fampitahorana zany ve sisa no iainantsika zany ato amin'ity nositsika ity samy tokony isaintsaina ny rehetra tsisy varany zany raha ohatra ka hipetraka ny fitondran'olona anankiray izay tsy ekeny maro malagasy maro za tsy hiteny hoe ireo voasoratra anarana tokony hifidy any fa tsy nifidy azy ny presque 80% zay olona voasoratra tao raha ny tena izy dia miampy an'ireo malagasy izay any amin'ny 20 tapitrisa tsy tafiditra ao anatin'ny lisy mpifidianana mampisaintsaina zay izy io manko ny mora foana ampitantarana hoe voafena io amin'ny alalany fanananay an'ireo mpitany filaminana tadidio anefa misy ny hierarchie
ary na inona ny bokotra anananao na inona ny grady anananao rehefa tsy midina ambany aty ny baiko tsisy dikany mandrapoviana nefa tsika hipetraka amin'izay situation zay ve no zavatra tena tiatsika atongavana zay zany ve ny tiatsika ho atao dia ampodiko ndraiky hoe inona ny tombotsoa nefa raha ohatra ka tafiditra ao anatin'izay crise izay zany ny firenetsika amin'izao tadidionareo tsara fa ny bilan zay ny azotsika tsoana nandritra n'izay 5 taona zay tena négatif tena négatif nefa tsika tsy tao anatin'ny crise resahana foana zany corona zany fa zavatra nandalo zany fa tsy nitoetra ny ady any Ukraine tsika tsy mpihinana varim-bazaha ary tsika tsy mpanafatra solika avy any Russie zany zavatra mila excuse atao zany rehefa sendran'ny tsy fambiazana dia miazakazaka mitady anton-javatra anarinan'izay tsy fambiazana izay indraindray koa ahilikindreo mpanohitra koa tsy mpanohitra nge mitondra ny mpanohitra dia tsy miteny mitsikeranao amin'izay zavatra ataonao tsy hita fa tsy mety zay no didin'izy-ndreo zay ny asandreo zay mahatany demokratika ny demokratika tsy maintsy manaiky an'izay ianao fa hita zay tsy fambiazana atao anatin'ny 5 taona izay dia raha ho ampiantsika koa zany io 5 taona ty ao anatin'ny crise ary tsy maintsy crise io zao fa miteny satria ireo candidat efa nivondronareo dia candidat manana base manerana ny Madagasikara sioka tokana fotsiny dia fa miparitaka ra Madagasikara ny vaovao ary amin'izao zao miteny aminareo zao dia tena fa miandry an'izay inona ny directive vaovao hoentina anoizana an'izay tolona izay dikan'izay tsisy apaisement raha ohatra moa iziriziry amin'izay moa ny mpitondra amin'izao fantany ho inona ny miandry azy fa tsy afaka ilaza mihitsy nyreo fa hoe mamim-bahoaka ekeny vahoaka ekeny malagasy rehetra zay zavatra zay dia zay no zava-misy ka rehefa ohatra fa tsy eken'olona anao nefa manery tena manao zay fomba rehetra fa tsy maintsy lany aho ary tsy maintsy mitondra aho dia na ianao aza tsy ho any sécurité amin'izay satria ny olona rehetrarehetra fa ho raisinao fahavalo na ny zavatra eritreretinao ataonao ary zay zavatra ho ataonao tsy maintsy ho kianin'olona anao satria efa ny ainao anatin'ny échec tsy fambiazana ny fomba fitondrana atao aloha teo dia ho tohizana koa manaraka dia tsy maintsy miandry anao foana ny tsikera sy ny fanaovanao fahadisoana ny vaoaka malagasy za moa zany tena marina tsy mahafantatra hoe ahoana moa tokony atao tsara velatsia na andokandoka zavatra hitako fa tsy mety raha ohatra koa zavatra mety ny ataonareo raha ohatra ka tena hoe tsy tiako le olona manginao fa tsy hoe zay zavatra tsy mety dia tsy maintsy zavatra hitanao fa mety dia tsy maintsy ho tsikerainao na ho tenenao zay kosa tsy mety satria ty tsy resaka hoe fankahalana tsisy resaka fankahalana fa ny situation zay iainantsika eto dia mampiteny mona raha olona zay mbola mahita hoe tena mety zao efa mamisavy angambany zay no mila hoe ahoana ny fomba anarenantsika nyty firenenantsika ty inona ny zavatra tena tsy mety eto zay zavatra fa hita fa tsy nampety dia tokony ialana zay fotsiny raha ohatra ka hiteraka savorovoro ny proclamation zay atao androany inona moa no mamaiky an'izany ny confrontation tsy vita tany amin'ny seni zao ndray miakatra amin'ny ACC koa tsika dia lasa terena ho masaka ohatra ny voalobojaza zany ny fomba finatanantsika ny ty raha-pirenena ity ka zay zany no mampanahy ahy tsy zao ihany fa nivoaka malagasy rehetrarehetra inona zavatra mety hipoka inona zavatra mety hiseho ho voafehintsika ve zay raha miseho ao dia ahoana ny fiainantsika ao amin'izao fahantrana zay fa iainantsika izao dia maninona tsy mifandamina mifampiresaka hitantsika iny résultat io amboarimboarinareo tsisy 48% zany eo dia tsy menatra mihitsy ny lehibe senigna milaza fa hoe tena navitrika mihitsy ny olona ny ohatra tamin'ny taona 2018 dia mba olona misaina foana ve anao mialatsiny aminao ray aman-dreny fa tena raha olona zatra mpanompa zay angambany fa mety nanompa koa fa zay moa tsy mamoaka an'izay tsy manao an'izay tsika fady zany fa tena marina mba menatra ihany ianao ny taona misy anao amin'ny andraikitra zay misy anao na amin'ny asa misy anao na amin'ny fianakaviana zay nipoiranao fa tsy ohatran'ireny mitraitehany vaoaka malagasy
zay toerana analianao tsisy olo mifidy na ny eto an-tanàn-dehibe na any ambanivolo, tsisy olona mazoto a mifidy satria le fanantenana nahery. Rehefa tsy hitanareo moa nataonareo dia halabato koa zany no natao. Confrontation tsy natao nefa résultat navoakanareo provisoire. Zao androany maro ny fitarainana vonomaly za mahita regny gony be dehibe reny tonga reny reny fitarainana daholo nefa tsisy afampitahana tsisy fanaramaso dia hamoaka résultat tsika ka samy tompona ndraikitra atsika. Na ny vahoaka zay hoentina katerena raha manaiky an'izao résultat zao na ny mpitondra zay manery nefa fa fantany fa tsy maintsy isidra olana izy afara dia ifanilika ve tsika dia hoe mbola mieritreritra tsika ve fanjakana ve no misy atsika eto amin'ireo tsy fanaran-dalàna tsy fanarana fitsipika zay mipetraka sy apetraka dia mieritreritra tsika fa fanjakana ao anatin'izay ary zay zany no olana no isany mamparefa an'ity firenentsika ty. Zany hoe zavatra lalàna zany ene matoa napetraka ny lalàna dia amboniny loloavitsika tampondoha na lalàna tsotra io na amin'ny fitsarana avo mba lalam-pandrenana. Raha ohatra ka misy ny fampiarana ny lalàna araka ny tokony ho izy ary misy ny fitandrona ny filaminana araka ny tokony ho izy manara-dalàna, za miteny aminareo misy tena misy lanjana, misy dikany, misy hasiny zany fitsarana izany na ny fitandronana zany filaminana izany. Tiako lazaina eto ny tafika gendarmeria ny police pirenena zao nareo zao tsisy dikany tsisy fotony imasony voaka malagasy ny ohatran'izay koa ny fitsarana koa tena tsy misy olona matoky fitsarana intsony, tsisy olona matoky ny tafika intsony. Inona ny anton'izay nahatonga an'izay dia ny tsy fanarana fa nitsakatsana ny lalàna na ny anareo zay mahalala na anareo ny mpitsara ihany koa dia mandika lalàna. Fa raha ohatra ka nampiarinareo tsy misy mpanao politika zany afaka mimanipule zany ny fitsarana na ny tafika zany matahotra io hoe tandremo fa tena manara-dalàna reo zalareo tsy azotsika atao ny mandika lalàna ary tsy voaviditsika vola ny lalàna na ny filaminana fa aleo manara-dalàna. Zany mpanao politika zany ane vahoaka mitovy amin'ny vahoaka tsotra ihany fa rehefa navelana nanao corruption izy io nanjaka ny corruption ny élimination physique na morale na ny fomba rehetra zay afandro mieliminer ny mpifaninana amindreo dia zao ny afaratsika satria matanjaka loatra ny herin'ny vola dia zay herin'ny vola zay zany mahatonga atsika zany vohitsaka ny marina vohitsaka ny rariny zao tsika sady tsy antany tsy amparafara tsy misy izy eo mieritreritra mbola matoky an'izany tafibahoaka zany matoky an'izany fisarana izany zay zany ve nitanjona atsika mety amintsika ve zay mety amin'ny voaka malagasy zay raha mbola tianarina ty firenena ty dia tsy maintsy manana ny asiny ny fitsarana ny fitandrona ny filaminana. Reo moa no lazaiko eto satria reo ny fototra fa rehefa ny fototra zany io no voatsika azy dia zay iafarany na izy manenjika mpitandro filaminana namany hitatsika fa maro zay fa firy nisy nitsako Apollo 21 aiza zao koa tsika zao mahita olona roa nampidirinany hoe nonga-panjakana za tsy matoky an'izany na ny Apollo 21 na ny zavatra niseho tamin'ny herinandro lasa iny satria zany coup d'état zany tsy olona anankiroa mahavita an'izany raha nisy ny fikominana ataony moa zay zavatra any amin'ny miaramila angambany no mijery an'izay fa ny olana eto dia amronana dossier daholo ny olona zay mitsanga amarina na maneho reo zavatra tsy mety zay tokony ialana zay tsika mifampiteza ato. Zao tsy ho tafiresaka amin'ny ministra na filoham-pirenena isan'andro fa eto miteny zao tsy mety rehefa hita tsy mety kosa renina hitsy zay le izy fa tsy niainao an'izay tsika tsy nanao an'izay tsika nandritra an'izay 5 taona izay fa mifamafy lainga ao agnatin'ny ainao manjery na ny radio na télé na ny inona moa ty Facebook tambazotra tserasera zay zany zava-misy zany hoe mifampiteza atsika amin'ny alalan'ny famelezana namana amin'ny zavatra tsy marina mamafy lainga isan'andro satria tsy ny olona rehetrarehetra koa afaka misaina tokony ho izy sasany koa zany mamaky fotsiny dia zavatra hitany eo every mifamarina mianavaratra rivotra mianavaratra izy mianatsimo koa izy zavatra ohatran'izay aby zany anisan'ny olana zany amintsika ny antony moa mazava ho azy dia ny faharatsiany zay toe-tsaina izay fitiavantena moa zany zavatra lazaina foana zay fa za eto dia miteny
tsy maintsy miverina amin'ny fanarandalana ihany tsika fampiarana ny lalàna vao afaka zany afaka tsika miaina malalaka eo tsika miverina ihany io fifankatiavatsika io mifankatia ho azy tsika rehefa mipetraka ny lalàna satria be dia be loatra ny olona iarany tsy ndrazolena be dia be loatra ny olona izay marefo ka iarany tsy erany ainy tiako lazaina zany misy zany fanambakana be dia be ny olona victime zany nefa tsy afa manoatra izy andeha hitaraina izy izy any ary hitatsika ny procédure ary amin'ny na amin'ny police na amin'ny gendarmerie tsy moramora amin'ny fitsarana ao koa tantara hafa koa reny zavatra ireny zany mila averina reny mila entitra tsika mamerina an'izay ary za foana miteny rehefa tena tiatsika zany anarenana ny firenena ty dia tsy maintsy ny mpitondra ihany no mananatra mpitondra namany tomporandraikitra ambony zany tiako lazaina manasazy azy reo be dia be ny mioapefy na fitondrantena be dia be ny tia mangalatra manao abus manao zavatra tsy tokony fanao regny tokony saziana voalohany raha ohatra ka ny olona anankiray ny filoam-pirenena anankiray mavita manasazy ny olona akaiky azy eo za tsika tsy mila ohatra ny hoe fa mangalatra ohatra ny toromi fahana Londres any zay vao ailika izy amin'ny andraikitra zay sahany tsy ohatra an'izay fa tsy maintsy miainga amin'ny olona zay andesinao ao jerenao dossier-n'olona rehetrarehetra zay mitondra am'izao dia ampidiro izy rehefa navitany tsy mety ary onerana aminy ireo zavatra tsy nety nataony zay no afatsika manovany ty firenena ty fa tsy hoe apetraka ny haute cour de justice dia lasa hitanao hoe fitsarana natao iaron'ny jolaim-boto mpangalatra dahalo tsy ilaza koa zany amin'ny resaka meurtre sy ny karazany satria rehefa mpitondra zany anao ambony ny ministre zany tafidro anatin'izay mpitondra ambony koa ny filoam-pirenena tsy afaka tsaraina anao tsy maintsy amin'ny fitsarana ambony ianao zany no tsaraina dia mandalo amin'ny assemblée nationale tsy maintsy ahiliky ny député reo satria efa misy zavatra hafa koa mandeha ambany eo ao ny didiny maro anisa ao ny tsy anaovandreo an'izay satria rehefa raha ataontsika hoe misy olona ray zany raha ohatra ka voatsara zany mpanao politika anankiray ny olona ambony anankiray migadra ka voasazy tsy maintsy anaraka koa mpanao politika hafa dia aleo zany tsy atao mihitsy n'izay nahitanareo tagnatin'ny 5 taona igny hoe iza ny olona nigadra tao olona ambony nigadra tsisy zany hoe ty fitondrana ty koa zany tsy anagadra ty le deuxième mandat ty raha ohatra ka olona niny eo zany izy zay ma tsy fantatra ny toy-n'izay fa tiako lazaina tsy anao an'izay koa izy ka mandra-poviana zany ty firenenantsika ty zany misy olona ambony lalàna dia misy olona ambany ny lalàna ny ambany ny lalàna aloha be dia be fa ny ambony ny lalàna vitsy ny ambony ny lalàna am'izay rehefa jerenao zany ny olona zay mamboatra an'ity firenena ty ny olombitsy zay tena fatritran'olona reo zany no ambony ny lalàna ka zay moa zany lazaina foana le izy averimberina foana le izy be dia be man olona mahazo be dia be koa tsy mahazo koa fa zay mahavanona andreo firenena hafa maneran-tany ary efa betsaka ny firenena vanona zao nahita zao nomary publication député Mas Goulamali fa Madagasikara nefa alohan'ny farany amin'ny fahantrana raha tsy diso zay Sud Soudan zany no afaratsika firenena mbola tsy ampy 10 taona angambany no ny orenany io zany firenena farany mahantra eran-tany dia Madagasikara zany aloha amin'ny resaka tsy fampietsakafo zany tsy mila andeha hitady vazavy any andafy koa tsika zany hijery ahoana tena ampy sakafo ve tsika sa tsy ampy misy fa tsy mihinana maraina misy tsy mihinana atoandro hariva ihany izy misakafo na mihinana atoandro izy hariva izy mihinana zavatra tena tsy haiko miteny azy zay zany ny afaratsika ka zay zavatra zay zany tokony hahatonga sainatsika ho inona ny mahatonga an'izany zavatra rehetrarehetra zany dia ny toe-tsaintsika rehefa toe-tsaina hita fa tsy nety teo tsy nampahomby zay ny aloha le tenenana lava eto le fitenenana lava eto sady fampianarana fanentanana fa tsy araky ny fieritseretan'ny sasany azy hoe fanenjehana tsy manenjika raha misy zavatra tsy misy ka ohatran'izay miteny an'izay zavatra izay zany dia lazao hoe manenjika izy mankahala izy tsy tia satria zavatra tsy misy zavatra foronona no atao eto tsy zavatra foronona zany ny fahantrana iainana zay ary io tsy lahatra ary io tsy anjara
Ny fantrana tompoko dia safiditsika. Safidy ny vahoaka malagasy ny fantrana. Tsisy afaka andany zany tsika safiditsika io. Na izy amin'ny alalan'ny fifidianana safiditsika io. Na tsika le mpitondra manery antsika, manaiky tsika zany hoentina amin'ny fomba fianabibina amin'ny alalan'ny fanerenatsika amin'izay zavatra tokony tsy mety zay zany dia efa mitovy zany tsika manaiky an'izay zavatra complice tsika. Ka zay itolona ty moa zany tsy janona fa manaovany mety any, manaovany tsara ihany. Zany dossier zany azon'olona foronina foana zany rehefa morona azy, au moins ianao madio sady tsy mangalatra, tsy mamono olona, tsy maneratsira olona, tsy manompa olona. Rehefa voaja zany rehetra zany malalaka foana anao. Fa le olana zany mahatonga atsika am'izao be dia be ny olona zay masamijoro ary zay masamijoro voentsika sy le vitsy ny olona zay mba madio lamba. Ny ankamaroana zany dia olona efa maloto ihany koa dia sarotra am'izay zany no amoazana vitsy. Rehefa miteny isan'andro zay dia ambara sasany nareo ne tsy reraka. Iafarana zany maneso no atao. Nefa rehefa tsisy miteny am'izay koa eo koa vogaga koa fa tsy rary ny ty. Zao tsika fa be dia be ny olona miverina farany am'izao hoe tena very lalana tsika, tena hoaiza marina atsika. Io moa tsy faomezantsiny fa ho antsika manentana fotsiny aoka tsika irahina tsika malagasy zany hitambatra atsika no ny tombotsoa ambony amin'ny firenena. Inona ny tombotsoa ambony amin'ny firenena dia ny fitambaratsika tsy amin'ny alalan'ny tombotsoa manokana. Zany tombotsoa pirenena zany ho an'ny daolobe mifanohitra amin'ny tombotsoa manokana. Fa raha ohatra resaka culte de personnalité na fiarovana ny tombotsoan'olombitsy, ny olona manipulateur, reo olona manipule atsika jiaby eo reo no arovantsika dia very fotoana atsika. Reo olona ankamaroan'olo amin'ny Facebook eo nefa mafilainga jiaby. Reo olo reo dia olona vokisan'ireo olona zay mambotra atsika reo. Za tsy teny anaran'olona fa hainareo le zavatra teneniko eto. Misy olona zany dia efa mivelona amin'izay izy hoe aleo tsika miaro an'izay zavatra tsy mety rehetrarehetra, manadio an'io, manasa ny lohany atidoan'olona amin'io alalan'ny lainga rehetrarehetra reo mba hivelomatsika mahatsara ary tsara fiainandreo marina zany fa tsy fakantahaka zany. Fanarenana an'ity firenena ity ny priorité tsika rehetrarehetra. Arenina inona moa mampatahotra atsika ary tsika vahoaka ny lasa tsy sahy koa. Arenina ty firenena ty. Zay le hoe firenena iramanana ty antsika rehetrarehetra ty. Io tsy any gendarmerie irery any, io tsy any fitsarana irery na ny tafika malagasy na ny police pertsira, tsy an'ireo ho antsika rehetrarehetra io. Ny olona rehetrarehetra ne olona avy aty amin'ny vahoaka madinika ne reo ny olona avy aty amin'ny vahoaka madinika ihany no mianatra. Rehefa mianatra tafita anao hitondra an'ity firenena ty, anarina an'ity firenena ty. Fa tsy hoe rehefa eo anao zany anjely na Andriamanitra anao na zay tianao atao mety non. Misy ny lalàna zay mafanjakana ary mila ajaina zay, mila ajaina, araina. Ka tsika aza mety mihitsy tsika hoe io basy io fampitahorana, io gadra. Tsy possible izy rehetrarehetra hisabotra amin'ny vahoaka malagasy, tsy possible andeha ampigadra amin'ny vahoaka malagasy ary tsy possible anaovana an'izany satria manana ray aman-dreny koa reo, manana fianakaviana reo, mananjanaka reo mitovy amintsika ary be ao anatin'ny fiarahamonina, zany hoe vahoaka ihany koa reo. Dikan'izay zany takitsika miaraka izy io nareo koa nefa mahalala an'izay fa mety vitsy anisa. Za miteny hoe vitsy anisa, tsy ny olona rehetra mataotsika mahita an'ireo misy amin'ireo généraux, misy amin'ireo colonel mahazo menasy. Dikan'izay fa be dehibe koa tsy manaiky. Rehefa tsy mitovy hevitra amindreo moa dia fa zay. Dia fa hoe ratsy ianao zany dia fa olona farany tsy manjary ianao dia avelao zay fomba fisainandreo na ny fomba andraisandreo atsika zay tonga saina. Fa zany tsy maninona zany. Raha ohatra ka zay ataonareo ratsy saina na ataonareo hoe zay anaovanareo anay ny fomba fieritseretanareo azy tsy olana zany. Fa zay fotsiny tsika mila mahafantatra inona zavatra mety, inona zavatra tsy mety. Rehefa mahalala an'izay zany tsika dia vahoaka afaka zany tsika. Fa raha mbola hoe tsika miaro olona no ny tombotsoan'olona, zany hoe mividy tsika zany mividy inona tika mividy fahotana tsika no ny paradisan'olo hafa. Zay ne zavatra misy amintsika eto. Le fahotan'olona zany babetsika nefa izy no miaina amin'ny paradisa zay misy azy. Non tsy ohatran'izay. Le firenena tsy ohatran'izay, lalàna tsy maintsy ajaina. Zay lalàna zay zany ajaintsika rehetrarehetra. Rehefa manaja an'izay tsika zany dia mahitsy mandeha ho azy ny fiainantsika. Fa tsy olona mahavita fahotana maro amin'ity firenena ty zany rehefa mialokaloka ao anaty fanaovana politika indrindra miaraka amin'ny fitondrana dia tsy gadraina. Ny olona rehefa tsy mitovy hevitra aminao zany
na miteny zavatra marina mahitsy tokony arahina de resinao fahavalo de mironanao dossier de gadrena sazina de mijery atsika voka malagasy reny zavatra tokony fa tsy azo ekena reny ny fanaovana resaka corruption efa flagrant hita normalement tsika voka malagasy tsy manika an'izay tsy manaiky tsika hitatsika moa hitatsika toina fa raha fahombiazana any tsika ho antsika rehetrarehetra namana fanaraka ny voka malagasy tsisy ny olona halahelo raha mandroso ty firenena ty tsisy olona malahelo am'izany au contraire zany no zavatra andrasantsika tsy fantako aloha fa ny tenako aloha no olazaiko aminareo to matoa tsy manana nationalité vazaha ny tenako mbola manantena ny firenenantsika tia ho tafita matoa koa tsy mitsoka koa mieritreritra koa zany ampandroso an'ity firenenantsika ty fa io tsy mora aza mieritreritra nareo mora rehefa tsika zany am'izao toerana misy atsika zao kanosa tsisy réaction ataotsika rehefa misy zavatra tsy manjary am'ty firenena ty aza mbola manofo zany hoe androso ty firenena ty rehefa entitra tsika am'izay zavatra tsy mety rehetrarehetra mandalo am'ty firenena ty tsy ela tsika mandroso tena zao miteny aminareo malaky mandroso tsika zany atantsika hitanareo marche à l'extérieur raha vao misy zavatra tsy mety tonga de midina andalam-bery mitaky an'igny manitsy malaky fanjakana hoe tsy matory reo vahoaka reo zany réaction zany tsy tara mihitsy amitsika eto manao zavatra tsy mety androany raha par semaine ty fotoarana ty misy scandale fa nefa tsika tsy nidina andalam-be raha sy tamin'ny ora farany hoe hitatsika ny lalàna amin'ny fifidianana tsy mipetraka amin'ny tokony ho izy ny fampiarana an'izay lalàna zay tsy misy jeronareo tsara fa tao amin'ny fifidianana ny be de be ny olona mpiasa mpanjakana nanao propagande fitaovam-panjakana nanaovana propagande panjapanjakana voaroiroy amin'ny alabato fa nandeha ho azy foana zany tsisy olona ny be den'izany teto ka zay zany hitanao amin'ny raha ohatran'izay tsisy olona miteny nefa zany fifidianana zany miankina amin'izany ny hoavy ny vahoaka ny hoavy ny firenena ny hoavy ny firenena mazava ho azy ny vahoaka malagasy zao tsika hiditra indray mandeha tsy fantatra inona rafitra hitondranantsika eto izy moa zany efa tsy nampanantena tsony ohatra nataony tamin'ny voalohany teo rehefa tsy nampanantena zany izy tsy hitako zay tokony anomezanao tsiny azy izy ane tsy niteny an'izao za tsy niteny an'izao zavatra efa tsy vita tamin'ny 2018 mbola andresahiny teo sasany ary tamin'ity zany izy tsisy fampanantenana nataony na de ray fa dia terena olany any ka ny fiainan'olombitsy zany anorovantsika na ireo mpitsara vitsy anisa na ireo bebokotra vitsy anisa na ireo mpanao politika sy ny namanamandreo vitsy anisa no mieritreritra zany hanohy an'izay fomba fisainana zay tsy mety ampandrosoantsika zay ihany rehefa hitatsika fa tsy hety zany izy de mitsangana atsika rehetrarehetra mitsangana mampitovy feo tsika fa izay mahatonga hoe feon'ny vahoaka de feon'Andriamanitra azonareo tsara satria rehefa mitambatra atsika rehetrarehetra eo zany zay no mahatonga hoe feon'Andriamanitra fa rehefa hoe tsika misy mitsangana ato misy aria manasoketa foana na manenjika na ino ma ty manimbazimba zay zavatra zay zany tsy mety fa rehefa samy mifoa atsika de tsika rehetrarehetra zany mifoa hoe tsy mety manerina Madagasikara ohatrany ka hitatsika nahafatesany tompoko vavy ny donia igny na nitsinitsy amin'ny tany misy azy ohatrany Madagasikara ray manontolo zany nahatsapa fa hoe tsy rariny ny fomba nanagadrana azy tsy rariny ny fomba ny traitena azy amin'ny maha olombelona azy tsy namena fitsaboana ka maty tao am-ponja ninona fanazavana tao am-ponja izy satria mbola anatin'ny mahagadra azy no nafaty azy na navoaka hôpitaly izy hitatsika reny traitement zay tsy mitovy amin'ny fomba fitretena olo ny vahoaka malagasy rehetrarehetra tsy nalala fa maty zay ny zakany tserany izy ny arany abibina izy ny arany tsy rariny izy ny vahoaka malagasy tonga de niaraka ny tena tsy mety zao tsy rariny zao nangina fanjakana jereo nareo tsisy réaction nataondreo mbola nandainga koa ministère ny kolotsaina tsy fantako na olombelona iny madamo igny fa misaotra anao professeur Radisson Roger zay ray mandreny ianao na de kely ny fotoana ny fankalalantsika ny fankahitatsika fa za mahita fa ray mandreny ianao na santeny menimena daholo any voaka malagasy amin'ny ramatoa igny tsy miteny fa tsisy ilana azy fatritran'olona sy manjary toetra ny olona rehetrarehetra samy mahalala an'izany fa de nefa mbola mipetraka mitondra an'ity firenena ty ary mbola avava avy feo
za tsy miteny ny fonanao avoaka malagasy miala mihitsy ny anao mangina fa tena reraka anao ny voaka malagasy zay zany tena marina mbola nasana ndainga tamin'ny situation neny donia fa hoe namena fitsabona izy hoe fa tsy tianao zay fitsabona zay jerenareo zavatra ohatran'izany amin'ny firenenantsika ny olona ministre ve anao dia mandainga ohatran'izay dia terenao zany andainga ministère misy anao nefa nivoaka amin'izay taratasy hafangatahana evasanina tsisy niteny ary tsisy nanameloka tsisy mibeta dia zany ve ny zavatra ataontsika eto zay le teneniko hoe mila révolution ty firenenantsika ty mila révolution ty amin'ny lafiny rehetrarehetra na ny toe-tsaina aza zany zavatra zany tsy fahita hoe ministère anankiray zany mandainga mamafilainga dia nivoaka malagasy zany matsapa eto fa tsy mety ohatrany taloha anao era Madagasikara TVM foana no afaka mamoaka vaovao dia zay no hitan'olona zay masarotra zany navitandry amiral Diderantseraka 25 ans au pouvoir satria TVM ihany no sofina io ihany koa no zavatra hitany maso dia moramora izy eo tsy zay zavatra tsy mety ataonao androany ny olona rehetrarehetra Madagasikara eran-tany raha mbola malagasy izy na tsy malagasy mahita zay zavatra tsy mety ataonao dia tonga dia afaka miteny jerenareo zao tsika ao en Afrique tsika am'izao lasa ataon'olona fimezana ataon'olo fimezana na ny olona tsy mahay ny lalàna antsika ty lasa mahay hitako iny fandarana ataon'ireo afrikanareo menatra ny tena satria miverina fara hono ny toetsaitsika malagasy tsika malagasy tia crise tsika malagasy tsy tia zavatra tsara tsika malagasy efa zatra fahantrana zavatra ohatran'izany ve no resain'olona makasika atsika dia mbola misy olona ihany tsy tia hiova ary tsy tia hanova amin'izay zavatra fahita fa hoe mangana baraka zay ka io miankina amintsika tsirairay hoy fa samia koa tsika tonga saina indrindra anareo tompona andraikitra ivoaka ity zavatra ty androany mba tokony hifanajany tsirairay fa zany resaka fampitahorana isanandro zany tsy solution zany fa vao maika hiteraka zavadoza rehefa tsy voafehinareo zany ikorotana tsy possible anareo ifehany io mandrakizay fa lamino io rehefa tsy voafehinareo ne mandoro anareo ihany koa io le zay to hoe anareo ne vahoaka koa fa tsy olona hoe anjely anareo fa rehefa tena raikitra ty dia any anareo manidina an-danitra agny dia zay tavela amin'ny tany eto ihany tsika dia dikan'izay ajaoa ny lalàna ampiaro ny zavatra nianaranareo zay fotsiny manarina ty firenena ty fa lasa gaboraraka manomboka avy any ambony avy aty farany ambany mbola manao gaboraraka ihany zay moa zany fa somary lavalava ny resaka zay ny fanaovantsika teto fa ny anay mazava ho azy mazava zao zay mitsangana aminareo eto dia miaro ny tombotsoany maro anisa foana zay ny formule zay rehefa tombotsoany maro anisa miara mirona amin'izay tsika zay rehefa heverina fa mahatsara ny vahoaka dia zay no irona tsika fa rehefa tsy mahatsara kosa izy dia aleo mijanona dia aleo miteny tsy mety io zay miteny ohatran'izay le fomba fisainako so dia misy metrrehetra hoe toerana nareo mo mitady toerana foana mitady seza zany amin'ny élection mitady azy nomination mitady azy fa tsy amin'ny Facebook ato amin'ny alalan'ny asa vitanao amin'ny alalan'ny finiavanao zany no tanao zany fa tsy amin'ny alalany hoe rehefa teteny anao zany miteny anao dia hoe mitady seza na mitabataba non tsy antsika fa ahoana no zavatra mety ahafahana zany mitondra fampanosoana amin'ny tany zay misy anao amin'ny toerana zay misy anao amin'ny fokotany zay misy anao inona ny zavatra mety ho vitanao mety ataonao dia ataovy fa tsy miandry an'izany toerana zany raha resaka toerana angambany zay tsy nanao andreo asa nataonareo fa aleo nandeha nitady vola dia rehefa avy eo mitady toerana fa zahay ny asa nanompo na ny tenako na ny fikambanana zay misy anay dia nanao nanampy ny vahoaka araka izay tratra anay nandritran'izay 5 taona zay fa talohan'izay efa 10 taona mahery zay nanao an'izay resaka asa sosialy zay le fifankatiavana mahatonga an'izay tsisy manana ny ampy eo ary tsisy olona feno zany eo fa mifanampy zany tsika mifanoana inona zavatra tokony azo ifanoanana ifanampiana zay no zava-dehibe fa tsy hoe anao oeraoera misy zavatra kely mila mioeraoera na zay moa zany zavatra iainantsika am'izao zay zavatra mila ovaina fa rehefa miasa anao miasa ataovy fa tsy maintsy misy olona zany voakitiky n'izay asa ataonao zay tsy mila mifanambanimbany zany ary rehefa ifaninana amin'ny zavatra tsara fa tsy mifanasoketa amin'ny effort vitan'ny namanao ajao ny zavatra vitan'ny namanao nataon'ny namanao zay zany fomba fisainana madio zay fa tsy namanao namanao tsara zany tsy maintsy tenenina foana zavatra ratsy no teneno raha vitanao miteny azy mivantana vao maika tsara tsy vitanao moa izy amin'ny alalan'ny
tabazotra ohatran'izao no afaka miteny na mivantana na ankolaka amin'ny fomba zay tanao azy mampety azy fa ny anay zany dia mampirisika foana atsika aoka atsika tsy fakala be fahatany ary fanaja koa amin'ny effort ataon'ny namana zany za mahita ao be deabe ny olona zay manenjika mafy anay fa nefa ireny zavatra ireny tsy mihainao an'ireny zany zahay ambarako anareo za tsy mihainao an'izay ary tsy nanao asa zao noho ny antony politika asa azotsika zay ary zaho tsy olona opportuniste na tsy mpanara-dalàna koa manaonao fahatany na mandeha mangalatra dia bokeo rehefa avy eo manambitamby an'ireo zay olona mety tamintambezina za tsy ohatran'izay mbarako anareo zay zany ny fomba fisainako zany manao zay vitako ny tokony mety atao koa zay tokony azoko atao koa am'izay sehatra zay misy ahy amin'ny toerana zay misy ahy afako mandamy raha matoa ngambany tsy hitanareo mitabataba ny olona zay miaraka amiko dikan'izay mba manao zay tokony vitako fa ny fanenjehana rehetrarehetra zay misy moa zany hitantsika reny hitako amin'ny réseaux sociaux mpanao gazety rehetrarehetra hitako tafiditra ao anatin'izay misaotra anareo miasa anareo fa tadio mba avoinareo koa ireo zavatra tsara vitanay ireo nandritra ny taona maro tsy taona ray taona maro be deabe niezaka vitanay mba aboanareo koa hoe ahoana mba ataovinareo interview koa fa raha ohatra atsika hoe miaraka amin'ny fitondrana anareo dia manenjika anay amin'ny tsisy dikany zay zavatra zay koa ambany tsy mety zay le teneniko aoka anareo iresaka zavatra marina miresa zavatra maro hitako jiaby zavatra ataonareo tsany rehefa manana olona tianareo tiavinareo fa le mifanambanimbany ndraiky mifandrangidrangitra zany raha manao tsy tianareo mijery ahy fa zao za tsy miady amin'olona zany fa za miteny zavatra tsy mety fotsiny ohatra ny ataonareo hitako miangatra anareo dia zay tenenako anareo aza miangatra rehefa mahita zavatra tsara ataony hafa anareo mba dokavinareo koa fa tsy mijery côté négatif foana atsika tsy ohatran'izay rehefa tsy tianareo le olona mangina aza provokena koa zay fotsiny zany afariko moa zany mpanao gazety tiako lazaina eto reo mpiaraka amin'ny fitondranareo tsisy olona masahy mandeha manera tsy raha olona zany raha tsy olona miaraka amin'ity fitondrana ty dia nefa jerevinareo fa taux de participation en élection zany raha ny tena marina 22% andreo 10 millions zay tokony tafiditra tagnatin'ny listy mpifidiananareo 80% reo zany nanao ino mandiny tena foana nareo zany amin'ny provocation zay ataonareo betsaka ny provocation zay ataonareo fa ny olona tsy miteny tsy midika dala zay na tsy mahalala zay mba moramora ihany fa nareo aza mandrangitra fa rehefa tonga ny tena izy mety anahirana anareo zay moa mety apetrahano anareo foana satria hainy anareo tsy maintsy andeha hialalany anareo andeha sitry koa rehefa tena tonga tiavy tena izy fa zay tsy mirary an'izay fa mirary ny fahatongavan-tsaina ny tsirairay anyrenana ny ty firenena ty avy aty ambany mandra-pahatonga ny any ambony na avy any ambony koa ohatran'izay koa mandra-pahatonga ny aty ambany ndraitrarehetra zany tsy afa miala am'izay amin'ny fanarenana ny ty firenena zay moa zany no resadresaka maraina zay fanaovantsika eto mety gaga anareo hoe ahoana ty finanana le tsy maraina zay moa zany mazaka miatrika an'io soatrantsika nanaraka raha misy hevitra ary afaso amin'ny message ohatra ny ataotsika mezaka mamaly mezaka mamaky fa aza mena tsiny raha tsy mahavita mamaly satria efa mandia manaly maro ny message tonga ao manahirana mamaly an'izay fa miezaka foana zany zao manao zay tokony vitako ifanampiatsika amin'izay zavatra azo ifanampiana na arakevitra zany na amin'ny alalany inona moa ty zany ny conseil na ny matériel araka an'izay vita ino lazaiko tao hoe tsisy manana ny ato zany fa fanampitsika mila afakatoky mila afakatiatsika ohatran'izay tsy voatery hitovy hevitra fa mifanaja ao anatin'ny tsy fitovian-kevitra ary tsy voatery hifankatia koa fa kosa le fifanajana zany tokony mandeha aloha fa nefa za zany miantso foana tokony hifankatia ny malagasy sa malagasy mifankatia-tsika zay tsy maintsy ohatran'izay no atonga atsika zany ho ray fa raha zarazarainy fiarovan'olona atsika tsy mety zay aleo koa mahita zany zao no nevitra no tsy mampitovy atsika toy zay ny olona io tsy mitovy ny olona zay verina fa tianao nefa izy rehefa rapitra mety tsy hainao mihitsy mety mialanao tanteraka mihitsy izy eo anao raisiny eo zay ngamany fa dia mazotoatsika mavita farany herinandro ny tsirairay samby tanteraka zay tokony adidy zay tokony saniny ka dia misaotratsika mandra-pivaly zay inona moa ty valim-pifidianana zay fa haitsika nele zay tao hoe tsisy zavatra mandehandeha ho azy ao io izy moa ty misy teny philosophe zay manao hoe les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets natetsika zany matoa ny olona anankiray fa tsy nanara-dalàna n'accepteny c'est ni n'accepteny ACC n'accepteny fitsarana dikan'izay tsy maintsy lany io
zay moa zany zavatra tsy maintsy ho hitantsika amin'ny résultat androany kanefa na izany na tsy zany be dia be ny taraina be dia be nireo PV am-pelatanana izay naroso ny tsy fanarandalana rehetrarehetra natoro antsika koa ary haitsika fa lalantsika loatra ka izay rehetra zany no afaka milaza fa mbola hitohintolona ary Madagasikara mandroso ny tanjona dia ny fanarenana ty firenena ty amin'ny alalan'ny fomba rehetra zay afahana mandaminazy afahana mametraka tena fanjakana zay tena hoe amin'ny anarana zay fanjakana zay afahantsika mampandroso an'ity firenena malalatsika ty sotra atsika jiaby